Tsika rehetrarehetra kosa ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra ato anatin'ny ty andro-sabata ity amin'ny fifaliana lehibe indray ny ara-balantsika mianakavy androany tafavory ato anatin'izao fotoam-bavaka izay rahantsika amin'ny andramobe izao ekiradio miarabantsika aminaran'i Jesosy Kristy Tompo ary faly indray tafahoana aminareo eto androany. Aleloia. Miaraka eto indray tsika androany tady an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra tsika hideran'Andriamanitra tsika ary fifaliana ho anay ny mihoana aminareo androany satria dia miten'Andriamanitra manao hoe faly ara hoy izy ireo tamiko andeha isika ho ao an-tranon'i Jehova. Aleloia. Mety fifaliana ho antsika ny manatrika fanasana, mety fifaliana ho antsika ny tenenina vaovao mafaly, mety fifaliana ho antsika mahazo vola, mahazo zavatra kadô, falitsika rehefa mahazo teny mamy, falitsika rehefa mihaona amin'olona tiatsika sy mifankazatra sy mifankahazo amintsika. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza faly raha hoy izy ireo tamiko andeha isika ho ao an-tranon'i Jehova. Fantatry Davida ary havana taky ny ahoana izany ao an-tranon'i Jehova. Fantatry ny mpanompon'Andriamanitra hoe raha tenenintsika hoe ndao any an-tranon'i Jehova dia efa fantatrao sahady hoe inona ny zavatra ao an-tranon'i Jehova. Misy ny zavatra rehetra ao, ny zavatra rehetra mahafaly ny tany saiko anao teo dia hita ao an-tranon'i Jehova avokoa. Ao no ahitantsika teny mamy, ao no azahoantsika fahasoavana, ao no andraisantsika ny fitahiana, ao ry havana malalana ao ny vozantsika loharan'nym-pifaliana. Arariny koa tsika androany mba hitaonanao koa izahay manao hoe andaontsika hiakatra ao an-tranon'i Jehova. Fa misy ny zavatra rehetra ao ary ny tranon'i Jehova zany dia tsy mba tahaka ny trano eto amin'izao tontolo izao eto, fa misy ny zavatra izay tsy eritreretinao mihitsy fa hitanao ao. Misy zavatra izay tsy apozinao fa hitanao ao. Ary ny tranon'i Jehova, ny olona anankiray raha miditra anatina lampasoa anankiray eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mety hafinaritra amin'ny maso izany lampasoa izany, mahafinaritra ny vatana no mety miditra ao, mahita fahafinaretana ny masonao mijery ny haingo trano sy ny zavatra rehetra mety hitanao ao anatin'izany.
fa tsy afaka hampaninana anatin'ny fonao zany, tsy afaka hitondranina anatin'ny fo, tsy afaka hoe tsika mody ny zavatra ao ka hoe tsika hitondra fifaliana ao antsika. Faliavana malala eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, kasihana hatray anatin'ny fonao, amboarina hatray anatin'ny taovanao rehetrarehetrany. Misy zavatra hovain'Andriamanitra mitsy hatray anatin'ny sainao rehetrarehetrany, ary mikasika ny lafim-piainanao Andriamanitra, ary indrindrindrindra ny zavatra rehetra hitanao ao anatin'ny tranon'Andriamanitra, ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia hoentinao mody. Tena azo atao mitsy ny mitondra mody, mivimbona mandritra ny enemana ry havana malala, ny vatsy rehetra izay noraisitsika tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia vombinitsika ao anatin'ny enemana. Ary Andriamanitra mitsy ny mandrisika antsika manao hoe mitondra mody. Hoento ny fanatrehany izay nenantsika teto androany. Azo antoka fa raha iainao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao amin'ny atin'ny andro sabata dia tsisy atahorana no hoavinao mandritry ny enemana, satria iny no entinao mandeha eny amin'ny toerana rehetra izay alehanao ry havana. Androany ny tandrosika rehetra anaty fotoam-bavaka ity dia hitondra mody tsika. Teneno mitsy androany ity ampanomboana Jesosy tena hitondra mody amin'ny tenenao androany hoe mitondra mody dia hitondra mody Jesosy mety koa any amin'ny toerana rehetra ny vatsy izay omenao androany. Haleloia, tianao Andriamanitra. Angatsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia ametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Any amin'ny toerana rehetra izay misy anao, any Madagasikara, ao anatin'ny tokantrano. Eny misy olona amin'izao fotoana izao mety eny an-dalana sendra mahaino ity fandaharana ity, mety anaty bus, mety any amin'ny hôpitaly, mety any am-pontsy. Fa ny toerana rehetra dia tsy manakana ny fanatrehan'Andriamanitra tsy hidina ry havana. Ny fonao no mety anakana. Raha tsy misokatra ny fonao dia voasakan'Andriamanitra tsy afaka miditra. Fa raha misokatra ny fonao dia hiditra Andriamanitra. Ny toerana tsy afaka tsy anakana an'Andriamanitra, na any amin'ny toerana farany ratsy indrindra aza ny misy anao amin'izao fotoana izao. Mety hitenenao hoe ity toerana ity ve Andriamanitra dia mba hidinanao. Solomona ry havana dia nahita fa na dia ny tempolo izay nataony azy, tsara izany tempolo izany, feno fanaka volamena, volafotsy, feno fanaka varahana sy hazo, feno fanaka vy, nafinaritra, ngeza. Fa mbola hoy Solomona, tsy mendrika ny voninahitra ao Jehovah ity tempolo ity, satria raha mbola trano eto ambonin'ny tany ry havana, tsisy mendrika hidiran'Andriamanitra izany. Raha trano ny eritreretinao androany dia tsy mendrika hidiran'Andriamanitra io tranonao io. Ary marina ny tenin'ilay kapiteny rehefa nanoloana an'i Jesosy, tsy nety ilay kapiteny, Jesosy aza makany ianao, fa tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafitranoko Jesosy. Tranona kapiteny, trano tsara tarehy sy mahafinaritra, inona fa misy fanaka sarobidy. Fa ozy ilay kapiteny tsy mendrika Andriamanitra, satria fantany fa tsy ny trano, tsy io tsy mendrika an'i Jesosy io, fa ny fonao androany sokafana ry havana. Mila fo misokatra Andriamanitra androany fa hidirany. Mila fo mangetaheta Andriamanitra androany fa hidirany. Haleloia, ao anatin'ny fonao sy ny fanahinao. Misaotra anao izay Jehovah, voninahitra ny eo anao. Niterany aja ny saotra mandrakizay any eo anao Andriamanitra. Dia tsy manatona anao ekoky eto anoloan'ny seza fiandrianana masina sy avindrina Jehovah Andriamanitra. Manoloana ny seza fiandriananao izay amin'izao fotoana izao. Tena fantatra mihitsy tsy mendrika anay izany toerana izany. Fa nefa ianao Andriamanitra no niteny, avy aoka hifandahatra isika Jehovah. Ka dia tonga eto izay androany hifandahatra aminao. Tonga eto izay androany ekoaka eo alohan'ny seza fiandriananao, hanome voninahitra anao. Ianao ilay Jesosy Kristy tompon'ny sabata, tompon'ny sy mpanjakan'ny mpanjaka ihany koa mifanay eto androany. Omena voninahitra ianao. Dia iraina ianao Andriamanitra, fa mendrika anao izany Jesosy. Mendrika anao ny fiderana rehetra, ny fanandratana rehetra Jehovah Andriamanitra. Mendrika anao Andriamanitra ny saotra sy ny tena mandrakizay. Ianao no ambony indrindra, ianao no avo indrindra Tompo, ka dia iraina inaranao. Androany tonga miondrika eto anoloanao ireto nomenao fofinaina, ireto no tahinao, ireto Andriamanitra no tantaninao, ireto Andriamanitra no jerenao manokana. Atonga eto androany Jehovah Andriamanitra, hanome voninahitra ny anaranao Jesosy. Iteranao izany. Amen.
Jasopanjaka malaza zany tongavantsika amen Jehova raiso ny fiderana zay asandratra eo anao androany Fanzaka manoza yutubanzokano Sisarangijita Faisimuaruno Amkalasayo Lulihei Datang selancaku Datang selancaku Isuabatasani Itu panjaka malelo Panjaka malelo Dihayu Afimana kituku isai Fatuku Siana, sini tuana, sini sana nino. Bisini lana sale cina, rasure, dia terjulur sana meci, rasure. Tuku panjang percaya Pada sabe Cisa Salah saja kami Sipenginatu Salah masuk Salah masuk Bentikan diunderaina Ifadari Atunuri upasi disoja Faisi kanjifi Itu panjaka malelo Panjaka malelo Dihayu Afimanda kituku isau Fatuku Siana Sini tuana Ciri sana nilino Fiderana saya kenal Fiderana saya cina Rasure Nino terjulur sana menci Rasure Tumpu panjatkan situ Aleva penikaku Kalifajafu Zerai leraku Soyo Tinay mencari kisah Ini pandungku fuji Sani diumiwe Haleluya Umarilio Fante solutura Tiada kita masih Itu panjaka malelo Dihayu Afimana kituku isau Fatuku Siana Sini tuana Sisa ciri sana nino Bisini lana saya cina Rasure Nino terjulur sana meci Rasure bisa Di sini saya cina
Amen. Jehovandriamanitra misaotra anao zay fa mba manaiky mandray ny fiderana reto olona kely sy maloto Jehova, olona maloto molotra sy tsy mendrika Jehovandriamanitra. Inona moa ry havana malala ny fiderana mba hasandratsika ho an'Andriamanitra? Misy fotoantsika mahita hira tsara, mahita hira mahafinaritra sika, dia alefatsika dia lasika manaritra n'Andriamanitra, dia lasika mekohaka, dia lasika miteny amin'Andriamanitra hoe lehibe ianao Jehova, dia ozy tsika hoe tsara zany hira zany Andriamanitra, manandratra anao zany hira zany Andriamanitra. Fa ry havana malala, mba fantatrao ve fa reny hira etretinao hoe tsara be indrindra reny, eo anatrehan'Andriamanitra reny, ao an-danitra nge ravana misy fiderana tsara lavitra noho ireny, anjelany ravana no midera an'Andriamanitra ao ambony ao hoe miaraka amin'ny zava-maneno tsy mbola fahitan'olombelona. Izany ny fiderana enin'Andriamanitra isan'andro isan'andro miakatra eo anatrehany. Tsara zany, tsy fantatrao ohatry ny ahoana, fa ny zavatra azoko antoka tsy mbola niainantsika izany. Rehefa antsika vao iainana izany, fa etontsika mbola tsy miainana izany fideran'ny lanitra. Fa Jehova ao an-danitra ao, izany no henony isan'andro. Dia voakasika ny foko, rehefa misy fotoana misy hira tsara, reko hoe tsara dia hanandranako an'Andriamanitra dia ekofako eo anatrehany dia hiderako azy. Dia ozy izy aho hoe Jehova, mba henonao moa izany, mba hitanao izany fiderana ataoko izany. Nefa raha hoarina amin'ny fideran'ny anjely izany, tena henoko ry havana, ratsy lavitra izany. Ary Andriamanitra mihitsy mety mitsara hoe tena ratsy ange mampiono izany hira izany, hoariko amin'ilay zavatra henoko aty, fa izao raisiko anefa, satria vokatry ny fonao dia raisiko. Faly aho, ary tena raisiko am-pifaliany, na dia tsy dia tena mahafa-po azy, na dia tsy dia tena tsara amin'ilay tena ilaiko azy. Ry havana malala, matsiaro foana eo anatrehan'Andriamanitra hoe Jesosy tena kely aho, ary raha ny resako sy ny teniko sy ny fiderako tsy tokony ho raisinao izany. Tena kely ege ny havana, fa mandray Andriamanitra, eken'Andriamanitra, manaiky Jehova ho raisiny tahaka ny anitra manontofony eo anatrehany hono izany. Nefa zavatra tena ty amin'ny olona, avy aty amin'ny olona kely sy tsy mendrika, avy aty amin'ny olona maloto, avy aty amin'ny olona tsinitsinina ry havana malala. Androany fatavo fa ianao io matoa ianao mbola eto, satria namindra fo aminao Andriamanitra. Tsy ny zavatra nataonao ny tsara, tsy ny fiderana nataonao ny tsara, tsy ny vavaka nataonao akory dia tena takiny ahoana. Ry havana, tsy ny fitondrantenantsika akory dia tena hoe mendrika takin'iny. Ry havana malala, fa ny tena marina, Andriamanitra mamindra fo amintsika. Izany no mahatonga antsika mbola velona androany. Andaontsika mba hiteny an'izany androany e. Misaotra Andriamanitra, misaotra Andriamanitra no famindram-ponao, fa izany tokana ihany ny velomako androany. Raha fahamarinana ve no tanjaintsika ry havana, tsy mananambara eo anatrehan'ny tompony fahamarinantsika, tsy manakambara eo anatrehan'ilay marina isika, ilay masina isika, fa tsy izany no hijoroantsika androany, fa famindram-pon'Andriamanitra izany no iainantsika ry havana malala. Taontsika androany hira famindram-pon'Andriamanitra, taontsika amin'ny fontsika rehetra mihitsy androany eto. Tena famindram-ponao, tena famindram-ponao atompo. Amen. Famindram-pon'Andriamanitra ny manarona anao tahaka ny lamba firakotra ry havana. Mahatonga an'Andriamanitra tsy mahita ny fahotantsika sy ny fahadisoantsika, satria Andriamanitra maniraka ny famindram-pony hidina amin'ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Amen. Jehova, miaina amin'ny famindram-ponao azy Jesosy. Yeah.
Avoson'Andriamanitra ny famondrapony amintsika hitarina isan'andro sanataka ndreny misy elansika ohatra ndreny silgoma reny dia hitarina dia sotomina isan'andro tsy mbola mety ritra tsy mbola mety tapitra izany ny ainantsika isan'andro ataontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao velonay ianao tonga eto misaora an'Andriamanitra velonay ianao tonga eto dia raha Andriamanitra fanomeny fahasoavana manokana ianao ry havana malala misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra tahaka ny ahoana moa Andriamanitra ny fifalinay tahaka ny ahoana Andriamanitra rehefa mba mahita an'ireny olona antitra ireny zay mahita an'ireny olona tratrantitra ireny dia miteny hoe ndry Jehovah tena
tena tahinao reto olo reto tena vokiandro reto olo reto dia maniry koa izay Andriamanitra mba ohatran'izy ireny. Maniry koa izay Andriamanitra mba ho tahinao ary tsofina rano foana ny manodidina anay. Tsofina rano foana ny olona izay tatrany anivatra hoe ela velona satria izany ny faniriana ety amin'ity tany ity. Jehovah Andriamanitra ataonay ahoana no ela velona raha tsy maharitra aminay ny famindraponao Jehovah. Raha tsy maharitra aminay ny fitahinao Jehovah Andriamanitra. Andrepitsay androany isotranao. Andrepitsay androany iondrika tanolonao. Andrepitsay androany teny eto anatrehanao Jesosy misotra Andriamanitra. Fa na dia olona tsy mendrika tahaka an'izao zahay Jesosy malalo dia mbola mitahinao izay tsy saray avy. Antsika rehetrarehetra ny havana aneriteny ao anatrehan'Andriamanitra tsika androany. Anao antirititsika androany Tompo olombelona tsy mendrika ny anona ny anaranao olombelona Andriamanitra tsy mendrika ny antso ny anaranao olombelona Andriamanitra tsy mendrika ny teny ray mavako reto anolonao Andriamanitra. Amen. Tsika teny androany olombelona Tompo tsika rehetra ilana anatin'ny tompona Simedika yanununanyalana Sabi manutena wan Jesus Mifuna tua Mifuna utupu mige bakawachamiza Otum pefti Uritu ubefiti Matata unawidi Fatata ufefanani Miulunga teti Ajeiti Nomamela Yeruku Savitaku Nomamela Nomamela Yeruku China, Tata, now little Fatata fesanani miulunateti ajeiti nomamela Yeruku savitaku Nomamela Nomamela Yeruku Manaiky tatana anao anke Andriamanitra ho ve tsy izy nefa niantso anao ry havana ho ve tsy izy nefa niteny hoy ny tena Andriamanitra manao hoe raha hiverina amiko ianareo dia mba hiverina aminao koa ho ve tsy izy nefa niantso atsika ry havana manao mba hitodika aminy hoy izy mantsy ny zanak'Israely rehefa avy nanota ny zanak'Israely nandeha nanompo ny vadika tamin'Andriamanitra hoy izy manao hoe miverena amin'ny fahasaha ihany ny vadinareo naprafesinareo tamin'ny zavatra maro fa mbola vonina handray anareo indray miverena ry zaza-piodina fahasaha ihany hoy Jehovah ny vadinareo ry havana malala andaontsika hiverinao amin'Andriamanitra andaontsika androanana mafy ny fanorantenantsika eo amin'i Jesosy fa izy ihany angeny apakatra antsika izy ihany angeny havana malala izy ihany angeny manomana fitoerana ho antsika izy ihany angeny manomana feto ho antsika izy no akaiky antsika ry havana
angatsika hiverina amin'Andriamanitra androany. Samy manamafy ny fahaloran-tenany ao anatrihan'i Jesosy hoe tompo aty indray aho tonga eto anatrihanao. Tompo ity indray aho manolotra ny tenako anao Jesosy aho. Tompo afa-mafisiko eto anatrihanao ny fahaloran-tenako. Avaoziko eto anatrihanao ny fahalorako ny fiainako Andriamanitra. Efa nanolotra ny fiainantsika ho an'ny devolika itsika rafany. Amin'ny alalan'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy sy ny fahatorana isan-karazany. Amin'ny alalan'ny faniratsirana n'Andriamanitra. Ny loto, ny zavatra rehetra ny ainantsika, ny fahotana izay ny ainantsika. Ireny rehetra rehetra ny fanolorantsika tena ho an'ny devoly. Tahaka ny teny tamin'ny devoly hoe avy dia manapa eto amin'ny fiainako ianao. Fa androany, aleloia. Lotsika hiverina amin'Andriamanitra ry havana malany. Atolory an'i Jesosy sy ny tenanao amin'izao fotoana izao. Atolory an'i Jesosy sy ny fonao amin'izao fotoana izao. Atolory an'i Jesosy sy ny aminao rehetra. Lotsika teny tompo ety amen. Amen Jesosy. Aty anao Jesosy. Tena aty anao Andriamanitra. Ouvert ny foko.
amenonao ane zany herin'Andriamanitra zany ravana ameno ny fiainantsika rehetrarehetra ane zany fitiavan'Andriamanitra zany ravana malala mahafaty ny fahalementsika mahafaty ny fahotantsika rehetrarehetra afaka mivavaka mihitsy anao amin'izao fotoana izao dia tenenao Jesosy afeno ny fitiavanao ny foko hamahatonga ny olona tsy mijoro mahatonga ny olona mora miova hevitra mora matahotra sy mora miorooro afana dia tsy feno fitiavan'Andriamanitra ao anatin'ny fon'ny olona mety mivavaka ihany ny olona fa tsy misy fitiavan'Andriamanitra ao anatiny ao hany ka tsy manana toky izy ny olona anankiray raha mandeha manambady ny olona anankiray atao mahary azy dia mahazo antoky ny olona iny fa ty olona ity dia ho ty ty olona ity dia azo kiankinana azo katokisana amin'ny fotoana rehetra ka tsy hisy mihitsy ravana hoe olona mpivady dia matahotra ifamisavo ohatra na ifamadika ao anatin'ny tokantrano ao hoe matahotra raha amin'izay sao dia karakaray madama ny sakafo sao dia misy poizina nefa olona mpivady ohatra izany angentsika ravana amin'Andriamanitra raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika tena rehtsika matahotra afady anaty zavatra ity amono aty nefitsika zanak'Andriamanitra satria tsy matoky ny fitiavan'Andriamanitra tsika fa raha ohatra ka zany ny zavatra mitranga anatina tokantrano anankiray hoe matahotra opoziny ramose madama na matahotra opoziny madama ramose dia satria misy fitiavana tsy mifampatoky ao hoe sao dia mba tsy tia anary io vadiko io fa ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra manekeha an'Andriamanitra amin'ny alehanao rehetra ho inteny fa tsy hahafaty anao akory izy raha misy zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika ravana dia tsy zavatra hahafaty antsika araka ny torotentsika tamin'ny herinandro fa misy ny fotoana miatrikady ireo mpivady ireo anatin'ny tokantrano ao fa rehefa mbola mahery ny fitiavana rehefa mbola mipetraka tsara ny fifankatiava amin'ny mpivady dia mahavariny fa na dia mandalo ady azy dia maivana mahita foana hoe mifampahery misy zavatra toky izany any anatina hoe mbola anankiroatsika neto mifampahery afaka miala miatrika ny zavatra rehetra amin'ny vaditsika azy tsika ohatr' izany ka nahoantsika amin'Andriamanitra ny manana fisalasalana ravana malala tianao mihoatra noho ny vadinao Andriamanitra tianao mihoatra noho ny zanakao Andriamanitra tianao mihoatra noho ny ray aman-dreninao Andriamanitra tianao mihoatra noho ny ray tampo aminao sy manodidina anao izay hitanao maneho fitiavana aminao Andriamanitra ka nahoantsika ny tsy mahatoky an'Andriamanitra apetrao mihitsy ny fonao androany andaotsika hanatratoky an'Andriamanitra ravana malala teneny mihitsy manomboka androany Jesosy za ty mora tsy mahatoky anao ty ohatra matahotra foana hoe sao dia aninony ampianaro ahatoky anao Andriamanitra ampianaro foko toky aminao Jesosy hametraka ny fitokiko aminao aleloia ndaotsika rehetrarehetra androany miaraka alaiky an'Andriamanitra tsika ato anatin'ny tiry ty dia teneny mihitsy hoe Jesosy manaiky anao ahako aleloia fa ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainako aleloia Jesosy manaiky amen fahasoavanao napizao Jesosy esao lahatra ny foko Andriamanitra Teknologina fatina resinao lahatra Ezao mamenatra ireo eloka sy adarana natao Tiao matsapa ny fitiavanao mamay ny fitsapana mamay ny fitsapana Matrao zay nonarana Arefenao Sarakanao indrindra Tompo Naora tsy akasitraka fona Fanfera tonde avy aminao Naora tsy alaitrao Nato izao ay Ty sarasarana ny tantaranao ay Tikiko izany fa ny fahasoavanao nato izao ay Hallelujah.
mavesatry indrindra nonavako mafy ny fisarana amina olombelona nefa nareonao fagagana Maciao zay nolarana Yandokuma Sia casita Lavora sia na ciao Zero nato isolai Che ti sarà di cantare away E che qui sali Fani fa suonare nato isolai Malay di fitzapana Malay ciao sai nularana Anifin away Sorry for now we Salana di cantana la Che salana di cantare away Perché quest'anni Fani fa suonare una tua away I'm on the shining Asoavanao anaty izao anay Andriamanitro ao anaty koa moa zay ny salasala Jehova fa tsy misalasala ny aminao zay raha misy ny tsy mampisalasala anay indrindra dia ny aminao sy ny mombanao Andriamanitra ny zavatra hafa rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity mampisalasala anay daholo ny eto Jesosy mijery zavatra eto dia misalasala tsy manapatokiny tsy matoky manam-panahina fa vao mieritreritra anao fotsiny zay dia tsisy fisalasalana ny anatinay ihany misaotra Andriamanitra ravana malala ao anatintsika ao ravana fanatrihan'Andriamanitra tehirizao anatinao ny fanatrihan'Andriamanitra manana fiainam-bavaka tsika fa io ny akinantsika ravana hoy ny mpanompony Joba rehefa nampahery azy manao hoe motsy ny fivavahanao va ny tokonao motsy ny fahitsiny lalanao va ny fanantenanao dia nahery Joba ny fanatrihan'Andriamanitra fa tena harena io ary tena manova zavatra eo amin'ny fiainantsika io nisy fotoana io Obed-Edoma ravana malala tonga ho azy tao anatin'ny tokantranony fotsiny ny fiarany fanekeny olona tsy mendrika zany Obed-Edoma zany tsy zanak'Israely zany olona fa fireneny zany fa nahavariny tonga ho azy tao fotsiny ny fiarany fanekena tao anatin'ny tokantranony mba tafiditra tao mba tonga tao fa voalaza ny ten'Andriamanitra fa notahian'Andriamanitra ny tokantranony Obed-Edoma nandritry ny fotoana nijanonany zany fiarany fanekeny zany tao anatin'ny tokantranony dia gaga Obed-Edoma hoe ngakoa zany mba mendrika an'izany nga zany mba mendrika an'izany fitahiany Jehova fa mba sendra tafiditra tao ty fiarany fanekeny dia mba nitahianako Obed-Edoma io tokantranonao io mba tongavany fanatrehan'Andriamanitra izy io tahaka ny tokantranonao Obed-Edoma izy io fonao io tsy mendrika izy io fa mba nidirany fanatrehan'Andriamanitra ravana mendrika ho tahinako ianao satria misy fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao ianao manomboka mivavaka io manomboka mitady an'Andriamanitra manomboka mangeta ety fotoam-bavaka manomboka mipetraka ao anatinao ny fiaran'ny fanekeny
manomboka makatoerana ao anatin'ny fonao ny fiaran'ny fanekeny dia ny fanatrehan'Andriamanitra ny avana malala dia aza matahotra ianao fa io ihany mitondra ny fiainanao hiakatra io ihany manovany zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika tsy ilay avy ny avana malala dia ataontsika mihitsy anira zany androany hoe ny espirito manarona ny zavatra rehetra mety tonga fa misy ny vavaka ary ny vavaka nanova zavatra eo amin'ny fiainanao. Haleluia. Ataontsika amin'ny fotsika rehetra amin'ny firedonana mihitsy anira zany androany ataontsika amin'ny fotsika rehetra eo vavaka manova zavatra menina Jesosy. Ataontsika amin'ny fotsika rehetra anaty fahatokinan'Andriamanitra. Amen. Ova ihany ny alalan'ny vavaka ny fiainako Jesosy. Amen. Viento manaruna Dia di stilusa Cina kucina Minutu Kata-katawalan na bukan Sofia na naisala Mana-manala Yan na kuwan sa upay na dengan Santiago Manu basabat Manu basabat Manu basabat Jesus minuto que caminhava minuto com fanibala Carumano passava já Dami saperi Suruira di sento Mami papà Carumano passava já Que caminhava minuto com fanibala Carumano passava já Nalewa Madagaskar au zoftozo Mipaka yeleza miti nalewa natu nichani Mipaka wenga yeleza na babya Kama lupa saba tani baba ke Haleluya Isipiagana ni babaka Umaria zulian tenana Minuto kufani babaka Numalu Lazana Tigereta Ni babaka Manu bazaba cha Na ajuran sila Jesus minuto que caminhava minuto com fanibala Carumano passava já Manu passava já Na ajurança Jesus minuto que caminhava minuto com fanibala Carumano passava já Haleluya Mena Jesus malalo Manova zavatra liavana ny fanatrehan'Andriamanitra Manova zavatra ny vavaka Araka ny tenganao teo hoe mety nisy fotoana angeravana atao anatin'ny tokantrano be dia tao mingeravana mety nisy olona sy nentin'ny vagy atao liavana malala andritry ny taona maro mety nisy alahelo tao izatra tsy nety afaka mihitsy tao anatin'ny tokantrano io nandritry ny taona maro Ozy Andriamanitra hoe kalma fotsiny ianao reo be dia toma fa ho tonga ao anatinao ny fiaran'ny fanekena dia ho hitanao fa hiovan'ny zavatra rehetra dia nahavariana fa tsy mba hadika ny tantara riavana malala zany zany tia hampahery anao Haleluya io fiainanao io tsy mba hadika io rehefa tenena izany ny olona ao anatina fahakiviana sy fahalerahana dia ozy izy ny olona hoe mba marina ve zany fa zay raha miteny an'izany riafana zavatra efa niainanay zany aloha Haleluya efa niainanay zany ary mahatonga anay androany mampahery anao koa fa tianay tsy ho zaherery niainan'izany hoe fiainana tantanin'Andriamanitra zany riavana fa ianao koa mba tianay hisitraka an'izany androany tia hampahery anao mialohan'ny hidirantsika anatin'ny fiderana vitsivitsy dia tia hampahery anao hoe tena Andriamanitra tokoa manana lalana heverana antsika
dia hevitra hitondra fiatanana fahatsilosa. Andriamanitra tokoa manana hevitra ivelana ny fiainanao. Haleloia. Raha hoentiny eto amin'izao fandaharana izao ianao, haleloia, dia tsy tonga fotsiny eto ianao, fa tena lalana hitondra fiadananao anao, ampahery anao, haleloia, hitondranao any amin'ny tsaratsara kokoa. Amen. Izany lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainanao izany. Misaotra Jesosy malala. Misy anankiray ty atolotra antsika, ifampaherezantsika androany. Haleloia. Ataontsika ny fotsika rehetra. Fanontaniana apetraka aminao andra rehefa maninaka ianao kive. Haleluia. Naona no melofika ianao, senza l'avvisare, andava volontina non andavo, che difficile già c'annatinò, si sacca mi favori andare, ma non ti dinara. Sai dirla male suoni mi contolo mero da fantasma a Germani c'ha la 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 già sarà domani mi guarda nade mafia Jangan sani hasuatu ka nifikun
anao Andriamanitra zany ny tsain'Andriamanitra atao indrindra zany tsy hainy atao zany mamela rery zany rehefa na tsika ariavana tsy mamela rery ny zanaka tsika ariavana malala ahoana Andriamanitra anao mamela rery anao tsy marina zany lainga ny devoly zany lainga ny devoly zany aza manaiky ampivinny ny devoly amin'izany ianao fa tena tia anao Jesosy misaotra Andriamanitra misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana anay teto Jehovah Andriamanitra sambatra izay manana anao sambatra izay matoky anao miankina aminao sambatra izay Jesosy ary reharehanay isan'andro isan'andro zany fahasambarana nananay manana anao zany fa tena marina tokoa fa tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao ny fanomenao anay Jehovah fa tena mihoatra lavitra Andriamanitra tsy hain'ny olona ny miaina an'izany raha tsy manana anao ny olona fa zahay sambatra satria mba nofidinao mba hiaina amin'izany izay misaotra Jesosy tianay ianao Andriamanitra makasitraka Jesosy manao ny voninahitra mandrakizay haleluya amen ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany iderahantsika n'Andriamanitra iderahan'Andriamanitra tsika anaty vitsitsika melohan'ny iderahantsika ao anatiny tenan'Andriamanitra haleluya Ama
Halleluia. Hitaka mihitsy ny fifaliantsika manana an' Jesosy. Halleluia. Samarisika manana an'Andriamanitra. Ila anankiray farany any hidirantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia manasanao mbola aharitra hatramin'ny farany. Halleluia. Mbola hisakafosika. Mbola ventre zay vita. Mbola tonga ny résistance ny desera mbola eo fa ny zava-dehibe dia ianao maharitra hatramin'ny farany dia andray hery ianao. An'Andriamanitra ny voninahitra. Ataontsika tsika mahafinaritra be ty hidirantsika an'Andriamanitra. Halleluia. Wala nipetraka eo ambony seza fianarana any amin'ny avidindra walilay nipetraka ambony ny seza fianarana itany ny fitoeran-tongony milanitra ny anane walilay nipetraka ambony ny seza fianarana itany ny fitoeran-tongony milanitra ny anana Nipetrakamune soretti samanagatravo tirano tirumvatiro amini fitoerana walilay nipetrakamune soretti samanagatravo tirano tirumvatiro amini fitoerana
Jesosy malala misaotranao ndray zay Jesosy malala ny amin'izao fotoanan'io zao misaotranao zay Jesosy a ny amin'ny fotoana mbola ahafahana indray tena hoe miseho eto anatrehanao amin'izao andro anio Andriamanitra misaotranao zay Jehovah-Andriamanitra satria tena notahinao zay a ary nomenao tombonandrom-pahavelomana nomenao fahasoavana heri-tanjaka ary mbola afaky ny amin'ny voninahitra anao eto indray androany dia ray naneny anaranao akalazainy ianao raitsy to Andriamanitra avo indrindra tomponay mpanjakanay misandra tamin'ny avo indrindra raisy ny fiderana izay atolotray anao fa vokatry ny fonay Andriamanitra izay rehetra tonga eto androany Jehovah-Andriamanitra izay rehetra tonga eto amin'ity androany ity Jehovah-Andriamanitra dia oaka Jehovah-Andriamanitra iondrika ankalaza ny anaranao dia andreo ny voninahitra ao Andriamanitra tsy to fa miendrika an'izany ianao aza velanao misy na dia ray tonga eto ka tsy iondrika amin'ny voninahitra anao tsy iondrika manoloana lay lehibe tonga eto koa zay Jehovah-Andriamanitra ihaino ny teninao androany satria ny teninao ny sakafo hohanina entina indray amatibaty ny tontolo herinandro meteza ianao metraka ny teny ambavan'ity mpanomponao tsy manam-pahalalana ary votsasain'Andriamanitra votsavava fa nefa kosa manaiky no ampiasainao ka mitenen'Andriamanitra mitenena fa voninkerana anao zay dia raha aza saotra ho anao fanatrehana ratsy rehetra ny devoly sy ny satana sy ny fonongany tsy afaka hikasika sy hikitikitika ny fitaovana sy ny connexion any anatin'ny tokantrano rehetra izay mandalo eto androany ary tsy afaka hikitika sy angelingelina ihany koa ny connexion aty aminay aty amin'ny foibe amin'ny anara-maherinao Jesosy ka miteny rehetra izay hotoriana eto androany tetory tena hoe andravaka ny fiainanay ampahery anay ampitraka ray aloha rano velona hiboboky any anatinay misy saotra Jesosy malalo halleluia amen
mifankatito mipirana lailotairilatatetolo nuidomusota etayobua ueifauva Halleluia. Tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra dia miaraba tsika rehetrarehetra indray izay tratrantsy eto amin'ity androany ity dia miaraba anareo izay tonga miaraka aminay eto androany dia za matoko sy mino fa tsy alamaina eto ianao androany ary resy lahatra ary avanao malala fa nizaniza koa tonga eto izy androany dia tena nasain'Andriamanitra manokana tonga eto ianao androany tsy tonga fotsiny eto ianao ary tsy kisendrasendra kory natokambinao eto fa dia averiko foana isan'andro isan'andro fa misy raharaha ilan'ny tompo anao. Halleluia. Ho avy ny fotoana tsy ho pijery fotsiny ianao io fa tena ho avy ny fotoana hoe ianao niditra teto androany io. Halleluia. Ho lasa mpandray anjara fototra mpiara-miazakazaka manompo an'Andriamanitra ka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra tratry ny arabaina tratran'izao sabata mahafinaritra zao zao sabata mpafinaretan'izao isika menakavy ny fahasoavan'Andriamanitra ny ameno anao sy ny ankonanao. Halleluia. Tahiny Jesosy dia tonga soa berte sava tozy Jesosy mandrakizay soa meva lina tonga soa razana zo Sylvie Marijo Angelina Diamond Lovlitina Jesosy Mpandresy any ambony any razana Monika Iama itody Raony soa Angelina Rodriguez Andrina Suzelle kadaka malala tonga soa daholo ianao rehetrarehetra dia tahiny tompo narita hatramin'ny farany. Halleluia. Rahalala tonga soa ihany koa hitra amin'ny ten'Andriamanitra misaotra mampino tanatin'izay fitariana fotoana izay tahiny tompo tena rakoto arzaka Marie Hortensine mino fa nahazo hery daholo tsika mianakavy nisy ira vitsivitsy nataony tena nakasika be ny foko mihitsy satria ira tena nanamarika zavatra teo amin'ny fiainako dia tahiny tompo mampionona misaotra indrindra. Halleluia. Ijery tenin'Andriamanitra ary isika amin'izao fotoan'izao raha lasina vavy malala. Halleluia. Mino fa nandalo tontolo herinandro nafinaritra daholo tsika rehetrarehetra. Raha misy moa nandalo ady nandalo olana mety mbola misy ary amin'izao miatrika problema miatrika olana dia za teteny aminao hoe zany indrindra nge ny ilana fivavahany mba handresenao an'ireny na dia tsy maintsy voatery hiatrika an'ireny ary isika. Halleluia. Aza manontany teny hoe mivavaka ve za dia tratran'ireny fa mivavaka mihitsy ianao tratran'ireny fa dia mivavaka mihitsy koa ny ahitan'ireny an'ireny ohatrany ahoana zany fomban'Andriamanitra izany ka dia tahiny Jesosy antoniana botina avao felana rakoto tahiny tompo Rodine Marie fampielazana Kandapa Kodaniela tsika rehetrarehetra satria nonona ny anaranareo fa misaotra anareo tonga misaotra anareo miaraka eto amin'ity androany ity. Ijery ten'Andriamanitra averana isika ao amin'ny boky ny salamo ijery manokana momba ny salamo fahatelo ambinipolo tsika androany. Halleluia. Ijery manokana momba ny salamo fahatelo ambinipolo tsika androany izay salamo nataon'i Davida. Halleluia. Salamo nataon'i Davida dia miaraba anareo Madagasikara ao halleluia. Tsara fantatrareo moa fa nakatra amin'izay dia eto amin'ny tambazotra serasera en ligne eto ny rahantsika eto fa amin'izao fotoan'izao efa orovolana zao efa orovolana tsy ho ela dia efa nisokatra ny fotoam-bavaka an-trano ivoritsika hivavahana any Madagasikara any ao amin'ny bypass ao Alasora ao dia ao miaraka amintsika ao ny rahalasana bavintsika amin'izao fotoan'izao miara mifaly sy miara mideran'Andriamanitra dia kompatanana ho anareo rehetrarehetra dia Andriamanitra ny hanonitra ny fandaniana rehetra mahatonga anareo tonga ao amin'izao toerana misy anareo ao izao. Tahiny Jesosy daholo. Salamo fahatelo ambinipolo. Hoy ny ten'Andriamanitra Soramany dia netaeta ny fanahy maniry an'Andriamanitra.
salamy nataony davida fony tany anevitry joda izy fakiko aloha ny tenin'andriamanitra andriamanitra ianao mitady anao fatratra mangetahita anao ny fanahiko maniry anao ny nofoko eto any amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano toy izany nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina ahitako ny herinao sy ny voninahitrao fa tsara noho ny aina ny famindrapo ny molotro hideranao toy izany nisorako anao raha mbola velona koa amin'ny anaranao ny andratako ny tanako toy ny vokotsoka sy tavy no favokisany fanahiko ary amin'ny molotra falifary niderany ny vavaka anao raha mahatsiara anao eo mpandriko a dia mieritreritra anao amin'ny fiambenana alina fa efa namonjy ahy ianao ary ao ambanin'ny arikolelatrao no iobiko ifikitra aminao ny fanahiko manoana ny tananao kavanana fa reny dia mitady ny haiko ka mampidi-doza amin'ny tenany hiditra ao ambanin'ny tany izy atolotra ho amin'ny herin'ny sambatra izy ho anjarany amboaolo izy fa ny mpanjaka hifaly amin'andriamanitra ho ravoravo izay rehetra mianina aminy fa akomona ny vavan'izay rehetra mandainga halleloia amen raha maheno an'izany vavaka izany tsika dia ohatry ny hoe vavaky ny olona anaty lapasoa ohatry ny hoe vavaky ny olona mitoetra anaty trano sedera sy anaty lapasoa tsy anefa riavana vavaky ny olona any an-tany efitra izany ary tsy tany efitra hoe tany efitra amin'izao fotsiny fa tany efitra miavaka tao amin'ny baiboly tany efitra miavaka ao amin'ny tanànan'Israely dia ao amin'ny tany efitry Joda ao amin'ny tany efitry Joda ny fokony Joda na ao an-tany efitry Jody halleloia tany efitry Jody malaza itoeran'io ao amin'ny atsimo atsinanana kely miala ny Jerosalema no misy an'izany ary dia tsy dia tena toerana mahafinaritra izy io satria amin'ny mahatany efitra azy aloha dia tany efitra aloha efa eo ihany fa ankoatr'izay dia feno ny peizazin'izany toeran'izany zany dia toerana somary hafahafa tsy dia mahate-honina zay izy satria feno avoana amin'ny mpitotoana be dia feno antsakantsana be dia be feno antsana dia misy lavabato maro koa ao anatinatiny ao dia izy io toerana iray misy lalan-drano ihany misy lalana lalehan'ny rano zany afaka misy rano ihany izy io tsy niraindray tsy mandava-taona fa amin'ny fotoana isian'ny rano dia kely noho ny fotoana tsy isian'ny rano saika mandritry ny taona zany io dia tsisy rano fa misy fotoana izy misy rano ane tsy hoe toerana mahafinaritra tsy toerana fanaovana vakansy zany tsy misy olona mihitsy ka maniry hoe za vao vakansy dia ho any amin'ny efitry Jody ho any an-tany efitry Joda tsy izay toerana tsy dia mahafinaritra araka ny teneniko taminao any ianao mandray olona mivavaka ohatr' izany olona matsiaro fahasambarana olona matsiaro fifaliana olona matsiaro fanatrehan'Andriamanitra tao no nirenireny Davida any amin'ny Samuela voalohany 2:20 any dia voalaza io tantara io Samuela voalohany 2:20 ny soramary dia nirenireny Davida tany Joda sy Moab ary namono Saoly misorona maro hitanareo olona mirenireny tsy misy ale ao an-tany efitra inona moa ny fiainana amin'izany misy fiainana ve zany ao an-tany efitra sady tsisy olona tsisy vahoaka tsisy ninina tsisy zava-maniry alokalofana tonga dia aram-bato dia vato dia korotam-bato dia zany ny zavatra misy fa tao no nirenireny Davida ary tsy nahita ninina Davida tany afa-tsy ireo zavatra izay niteneko tsy nahita fahatsarana tao amin'izany toeran'izany Davida tsy nahita zava-mahafinaritra teo amin'izany toeran'izany Davida misy olona ny amponja dia izao mba zavatra nangatahany ity raha ity higadra ela be any amponja
Nangatakata amin'ny fianakaviana izy ary nanao fangatahana manokana ny tamin'ny mpiandro fonja ny fianakaviana hoe mba hitondrana tableau. Hoe tableau le misy sarina paysage mahafinaritra be reny. Zay mba nangataka izy, tsy nangataka akanjo, tsy nangataka ina mba hitondray tableau aho izy misy paysage mahafinaritra be. Izy raha teo koa mpandoko dia mba hitondray koa aho izy toalina, zany hoe tableau mbola tsisy ininona dia hitondray peinture ahako. Dia izao amin'izay nataony rehefa tonga ilay tableau, napetrany aho, na antony matohatra izy amin'ilay fandriana kely, tsisy fanaka, tsisy ninino ao an-trano maizina, trano vato mangatsiaka, tsisy fiainana, fa nataony ery eo ambony fandriana izy dia ataony miantony ery ilay tableau, misy sary tanàna sy sarisary mahafinaritra be. Dia mandritra ny tontolo andro dia io ny jereny. Dia voadininy hatramin'ny zavatra kely indrindra io sarina paysage anankiray io, voadinika ny hatramin'ny zavatra kely indrindra io sarisary amin'ny toerana lavitra. Isan'andro dia io ny jereny. Avy eo indray koa izy dia nandoko tamin'ny tableau hafa dia niezaka namerina ny zavatra izay hitany teo. Mijery an'io foana aloha izy izany dia tadidiny ao anatin'ny sainy ao io. Dia lasa indray izy nanomboka manao sary hosodoko, mandoko ny zavatra lokony. Dia ilay zavatra hitany eo ny ezahan'ny verenina tadidiny, misy azo izao tao, misy sarina ravinala ao, dia ohatra misy sarina ranomasina etsy, dia misy sarina vatolampy etsy, dia mandoko an'izay izy. 20 taona tao am-pigadrana izany olona izany, fa tena hitanao hoe nivoaka avy any am-pigadrana, ohatrany tsy olona nigadra. Velona tarehany, miramirana tsara, tena milamina be mihitsy izy mivoaka avy tany. Dia gaga ny olona satria mahita olona migadra 5 taona, bainao ny volombava kely dia mahikely, dia ratsy tarehy kely, reraka be, dia ohatrany hafahafa be, maranidranitra endrika. Izy mivoaka avao nafinaritra be. Fa maninona? Samy tao an-trano maizina tao ihany ny olona. Izy tsy nijery ny trano maizina izy. Izy nijery an'io zava-mahafinaritra io. Foana nijereny dia faly mihitsy izy mijery. Misy vorona zao dia ohatrany hitany ny mihetsika. Sy ny ao anatin'ny saina izany ohatry mihetsika io tableau io dia miainy ao amin'ny tontolo izy dia mbola naveriny ihany koa. Mijery izy io dia nanoratra izy, nandefa ilay sary izy, io koa mbola nosoratana. 20 taona navita tableau maromaro izy, tsisy afa-tsy sary mahafinaritra be, tsisy afa-tsy tontolo iainana mahafinaritra be. Izany no nataony tao anaty tableau io. Raha nisy olona hafa mba nangataka taratasy sy pensily hazo, crayon nanaovana sary tao, sarina fonjany navoakany tao satria fonjany jerena. Davida ry havana tany an-tany efitra, tao an-tany efitra Joda. Io tany efitra io dia averiko aminao ihany. Feno voana amiko totaona, lava-bato, araharam-bato, antsakantsana be dia be. Tsy mahate onona io, tsy mahate hijery io. Fa raha mamaky ny vavaka nataony Davida tao amin'ny Salamy 7:20 ianao, tsy mahita endrika an'izany zavatra izany ianao. Tsy nahita endrika an'izany ianao. Vakio io, raha mahita ianao fitantarany Davida ny toerana nisy azy, hoe dia Andriamanitro dia tena aty amin'ny tany feno kitotoana sy atsakatsana sy lavabato sy feno menarana sy maimboka sy tena tsisy ilana azy tokoa aty Andriamanitro. Mahita an'izany ve ianao? Fa inona zavatra niainan'i Davida? Na tsy aro ny aina amina zavatra tsara Davida. Tsy nanana zavatra atao firy Davida tao amin'ny tany efitra satria tsisy inona ho atao tao. Tsisy soavaly ho tengenanao, tsisy kalesa ho tengenanao, tsisy fanjakana, tsisy olona ho baikionao, tsisy seza fiandrianana hipetrahanao, tsisy akanjo mpanjaka ho anaovanao. Izany hoe maraina pariva ny andro
David tsisy ninona ny occupeny fiainany tao, tsisy ninona mafialam-boly mety taminy tao. Misy toerana fitsangazangana zay aty aminay, nalehanay sy rahalatojo mba handrentsika ny vakansy. Miditra ao ianao manomboka miditra eo amin'ny entrée, raha ho tetezinao daholo ny fialam-boly rehetrarehetra ao, tena ny ariva mihitsy ianao vao mivoaka ao, ny ariva any amin'ny 9 any ianao raha ohatra ary tena mandeha aingakaingana dia voatetinao ireo fialam-boly tao. Misy fotoana zay makany ka taratara vao tonga tsy ampiny atsasany kory no tengesatra ianao rehefa miditra ao amin'ny toerana io mandovo vodrindre mandeha ianao dia zay tianao tengenanao daholo. Le misy le montagne russe na le zavatra misotisoty ninona na mitaingina soavaly na mandeha sambo zay tianao na mandeha lamasinina kely. Rovinareo no avy aty aminay dia hoantsika. Alleloia. Fa mahafinaritra izany parika izany ary tena anisan'ny tena herin'ny tanàna ny toerana aty aminay mihitsy ny fisian'io parika io. Tena mahafinaritra rehefa mba mandalo aty nareo dia mindana mba makany amin'izany parika izany. Fa tena mahafinaritra izany toerana izany. Ny zavatra tiako lazaina aminao dia zao, tany amin'ny toerana nisy an'i David tsy izany. Tsisy ninona natao tao maraina parivan'ny andro vao manomboka amin'ny fo. Tsisy ninona natao tao ry havana. Fa David na tsiary fifaliana David. Na tsapa fifaliana David. Manomboka amin'ny fo, paraina ny andro. Na ny fo, tonga ny atoandro, tonga ny après-midi, tonga ny alina. Dia jerenao nge David vao ny fo izy dia misy zavatra tediaviny ao. Mitady zavatra tsara izy, nangetaeta zavatra tsara izy. Alleluia. Inona ny zavatra nafinaritra? Inona ny zavatra mahafinaritra ao amin'ny hevitra jody? Tsy misy ao. Tsy misy zavatra mahafinaritra ao na ray ary. Fa i David niaraka tamin'Andriamanitra mahafinaritra. Ny fandehanan'i David tany tsy nandeha fotsiny tany David, fa tany anaty faminaniana, tena mpaminany no nandehanan'i David. David zany tsy nandeha tany fotsiny dia hifidy ay zany andeha ho any hevitra Joda fa tsy izay. Raha vakitsika any amin'ny Samuel voalohany 2:20 dia izao ny zavatra nitranga. Ary Gada mpaminany tamin'i David aza mitoetra amin'ny bateri fiarovana fa miala ka makanesany amin'ny tanin'ny Joda dia nandeha David ka tonga tany anala areta. Tsy tonga fotsiny tany David fa tao anatin'ny tenin'ny mpaminany. Toro-hevitra Gada mpaminany mandehana aza mijanona eto ianao fa dana makany any hevitra Joda. Alleluia. Tsy tonga fotsiny tany David. Ary tehiteny aminao tsy tonga fotsiny eto ianao. Inona moa ny endrik'io hevitra Joda io? Ny endrik'io hevitra Joda io dia ity izao tontolo izao ity. Ity izao tontolo izao ity. Io endrika io tany io hevitra Joda io tsy misy ninona. I David tsy natsiary ny ninona, tsy natsapa zavatra tsara tao na ray ary. Tsisy zavatra tsara tao ka hitan'i David. Ny olona rehefa manomboka ara-panahy dia manomboka tsy mahita zavatra tsara eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa inona ny zavatra tena nafinaritra David maraina parivan'ny andro, pahalin'ny andro na dia efa ny ambony fandriana ary izy matsiaro an'Andriamanitra izy eo am-pandriana. Amin'ny fiambenana alina mbola mieritreritra an'Andriamanitra. Efa tsy misy zava-mahafinaritra anao amin'ny toerana anankiray mieritrereta zava-mahafinaritra. Rehefa tsy mahita zava-mahafinaritra eo amin'ny toerana iray ianao mieritrereta zava-mahafinaritra. Tadidio ny tantaran'ilay olona tany am-ponja. Fonja zany tsisy hevitra. Fanakaraina ngamba tsy haiko zany any am-ponja zany tsisy ninona any. Fa nisy tableau nijereny tao. Ino nijereny andro aman'alina? Inona piriny tao an-tsaina andro aman'alina? Ny aina n'iny izy. I David rehefa namalala satria tsisy ninona mahafinaritra teo amin'izao tontolo izao. Tsisy ninona mahafinaritra teo amin'ny hevitra Joda dia nieritreritra an'Andriamanitra izy. Tena tsiary fifaliana izy. Tena tsiary fahasambarana izy satria nieritreritra Andriamanitra mahafinaritra. Ny tany hevitra foana. Fa natonga n'io nahafahan'i David nanana fifaliana. Matsiaro voki-tsoka sy tavy. Zavatra ara-pananga zany na tsiaro toy ny voki-tsoka sy tavy ny fahavokisany fanahy kosa izy ary amin'ny molotra falifaly nidirany bavaka ao na tsiaro fahavokisana David. Satria naninona na dia tany hevitra azy na dia hevitra Joda azy
tao Jehovah Andriamanitra. De mataka izany nge ty zao tontolo zao ty ramane. Mahatonga ny olona kizitinjitina, mahatonga ny olona tena tezitezi dava satria maninona inona zavatra hita reto amin'izao tontolo zao ty. Avoana amiko totaona antsakantsana araram-bato lava-bato maro ary tsy misy rano ihany tany efitra. Be dia be ny olona mamono tena tonga eto tany be dia be ny olona tratra mifamoiza-po satria maninona satria miaina eto amin'ity tany efitra ity ary mandinika an'ity tany efitra ity. Mahatonga anao mbola mijoro io androany, mahatonga antsika mbola ohatr' izao androany. Zao tontolo zao ty dia zao tontolo zao fa tsika miaina an'Andriamanitra. Ozy ny olona indraindray nareo dia tena borné be loatra nareo. Borné mihitsy tsika satria maninona feno an Jehovah ny fiainantsika. Neny Davida vao mifo Davida, mifo Davida ozy Davida ny voalohany. Andriamanitra ianao mitady anao fatratra. Vao mifo Davida dia inona ataony? Mitady an Jehovah izy, mitady fatratra, maniry mangetaheta an Jehovah. Zany ny olona borné zany raha fantatrao. Rehare sady voninahitra zany tenen'ny olona zany hoe nareo borné amin'ny fivavahana. Aza mareo nareo amavoanareo borné loatra nareo amin'ny fivavahana. Davida tompoka tany hevitra raha tsy borné tamin'i Jehovah kivy, raha tsy borné tamin'i Jehovah reraka. Tsy nahita ho ianao amin'ny Salamy 119 ka Davida mitantara zavatra ratsy zany. Dia zao ave Jehovah mba hita dia aram-bato feno atsakatsana be ve Jehovah ny hitako. Ty fahamainan'ity toerana ity Jehovah. Tena mangetaheta dia tsy misy rano ange Jehovah raha tsy indraindray ihany. Dia ty aram-bato tahaka izao hoe mafy ty fiainana. Zany ny voatantara atao raha izany. Tsy ry havana malala mijery an'le tableau ianao amponjao. Misy zavatra tsara eto amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy izao tontolo zao ny tsara fa rehefa miaraka sy mitady sy mikatsaka an'Andriamanitra ianao maraina atoandro hariva hatrany ampandrina ianao, Jehovah ny ao anatin'ny sainao, Jehovah ny ao anatin'ny fonao. Hoy izy raha lampitolo teny zay tsika rehetra izy raha vakina ny lohantsika dia sokafana ny ati-dohantsika. Raha fizisien io dia feno formule fizika be eo. Raha matematisien dia feno formule matematika be dia be eo. Raha mpanao gâteau io dia feno recette-na gâteau ao. Raha mécanicien io dia feno sarina pièce ao, feno problème tsy mahavelona tomobile. Fa raha kristianina ianao izy vakina ny lohanao, sokafana ny ati-dohanao, feno Jesosy ao. Halleluja, feno Jesosy. Feno Jesosy mahatonga antsika feno fifaliana ohatran'io. Feno Jesosy ny fiainantsika ravana malama. Toy izany ny sorako anao raha mbola velona koa amin'ny anaranao ny andratako ny anarako. Halleluja, ny molotro maninona hideranao. Hoy izy ny nareo ve ny atany hevitra dia mahavita midera an'Andriamanitra? Ka satria Jehovah ny jerena, Jehovah ny iainana, fiainana Jehovah. Tangazana ravana, tangazana fa mbola mahita fahasambarana ianao anatin'le izy. Inona ny tsy fahasambaranao? Jehovah miaraka aminy. Dia mahatsiaro fifaliana, dia misy zava-mahafinaritra anao foana maraina ampanivana na dia ao am-pandrianao saingy maty ny jiro dia tsy hita ny tarehanao. Tsy haiko nareo mba manao ohatr' izany. Zaho mba fandrina dia mitsiky kely ao anaty maizina. Misaotra Jehovah, mahafinaritra ianao Jehovah. Inona ary ny mahafinaritra? Fa mba ninona ary no miteny rery mihitsy efa ambony fandrinao ianao. Zany ny tonga zany mahafinaritra, misaotra Jehovah. Fa misy fotoana rehefa manao fandarana, rehefa manao fandarana dia miakatra any amin'ny chambre any amin'izay dia manapika jiro dia manampatonga kely mpandrina dia manao le mitsinjatsika koa sy nafato-baolina reny. Halleluja, navita fandarana. Halleluja, tena misaotra Jehovah. Tsara ianao Jehovah. Raha mbola tsy teatorana dia mampiarika kely mihitsy aho eo an-doko-pandraika tena mitena an'Andriamanitra, tena mahafinaritra ianao Jehovah. Misy olona an'izao nanenina velona androany, izany ve mba fiainako androany? Zaho Jehovah misaotra anao, mahafinaritra ity tontolo andro ity. Halleluja, mahafinaritra. Ny farana tamin'ny toro-teny nafinaritra, misy olona mahery ihany. Halleluja, tsara Jesosy. Izao ny zavatra mahafinaritra ao anatin'ny tany efitra io feno zava-doa zao. Tena feno zava-doa zao. I Davida io miteny io ao an-tany efitra, tsy olona en sécurité milamina be io.
fa misy loza mitatao amin'ny fiainana. Inona ny loza mitatao amin'ny fiainana? Isaoly. Isaoly. Tao efa kitsika salamy fa Samuela voalohany toko 7:20. Samuela voalohany toko 7:20. Andininy fa 11. Samuela voalohany toko 7:20 andiny 11. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aminarantsy ary Davida nitoetra tany anefitra tao amin'ny bateri fiarovana sy nitoetra tany amin'ny tany avoana anefitra sifa ary Saoly nitady azy isan'andro. Misy mitady an'i Davida nge ao ambadika eo saingy zao zava-mahafinaritra nitoy an'ilay teny mareo amin'ny baibolinao fa Andriamanitra tsy nanolotra azy eo an-tanany. Azony Saoly atao no mitady ary Saoly nge tena mitady tena jerena raha mamaky ny amin'ny 7:20. Samuela voalohany toko 7:20 andiny 7:20. Hoy Saoly tamin'ny olona koa izaho sy fantaro tsara ny fiereny rehetra izay iereny dia verena ty amiko ray ilaza marimarina ary izaho dia hiaraka aminareo ko raha mitoetra amin'ny tany izy dia ho tediaviko eran'ny arivon'ny jody rehetra. Tena nanao fanamby zany Saoly mpanjaka no manao fanamby fa raha mbola jody koa ny jody tsy maintsy ho tediaviny any amin'ny fierena arivo rehetrarehetra eraky jody fa tsy maintsy hitany Davida. Zany hoe Davida matory tsara amin'ny alina io zany mieritreritra ny Jehovah any misy olona nanao fanamby fa tsy maintsy ahita azy. Ary ahita azy an'inona? Anita azy amono azy. Isaoly zany nitady azy isan'andro tamin'ny fiafenana rehetrarehetra ary eka io efitra jody io. Hoy izy mantsara hoe tany feno avona amikototaona feno atsakatsana sarabato ary feno lavabato maro. Mba misy tsara ihany ke ty tany efitra ty. Misy lavabato maro. Any anaty lavabato Davida miteny aminao io amin'ny Salamy 7:20. Any anaty anankiray amin'ireo lavabato. Tsy ho voatetin'ny Saoly reo satria feno lavabato ao. Feno lavabato. Androany eo amin'ny lavabato ray miala ao Davida tonga ndray Saoly mitady. Miala kely fotsiny Davida dia miverinao ihany. Saoly tsy miverinao intsony fotsiny Saoly efa hita fa jereko tao fa tsisy nefa Davida tao ihany. Dia mitady eraky ny arivon'ny jody fa Jehovah Andriamanitra dia miteny ary Saoly mitady azy isan'andro fa Andriamanitra tsy nanolotra azy eo an-tanatra. Any an-tany efitra ngeravana feno biby disy mena rana sy mainka mitady anao mitady ny hainao eto amin'ity zao tontolo zao ty nge dia zavatra tsotra ihany tokana ihany ny tedaviny devoly dia ny azo ny fanahanao ny ampilatsaka anao ny afaty anao mihitsy mialatsiny aminao ary devoly. Alleloia. Fa olona tsara aro io matoritory any amin'ny tany efitra io tsara aro satria manino na dia matory ary io eritreritra an'Andriamanitra na dia matory ary io dia ambany elatra Andriamanitra. Efa nasian'Andriamanitra lavabato maro ao zay teneniko anao hoe i Davida io andeha hitsoka sy nitsoka amin'ny tany zay hitany fa tao anaty faminaniana mpaminany gada mihitsy ndanany amin'ny tany any an'efitra Joda. Fa maninona ary satria maninona mbola tsy nitsoka tany Davida dia efa nasian'Andriamanitra lavabato maro ao. Halleloia. Hoy Salamy 1:30 andiny 20. Misaotra Jehovah. Salamy 1:30 andiny 20. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe anafina azy eo amin'ny fiafenana eo anatrehanao ianao mba tsy ho tratra mitety-dratsy amin'ny taon'ny olona izy ampiery azy ao an-traminao ianao mba tsy ho azon'ny lehilahy mifanditra izy. Jehovah mihitsy nge ny manafy. Jehovah nge rava nananafina ny Davida. Tsy hoe Davida nainy afina ary tsy hoe Saoly tsy mahay mitady. Saoly ary nge nampin'ny fanjakana anankiray fanjakana mihitsy nge no mitady an'i Davida tany efitra Joda fa tsy hita satria nahoana satria Jehovah nanafina azy. Eto amin'ity zao tontolo zao ty ravana mahaiza miafina ravana mahaiza miafina fa eto ange ravana kanady Jesosy ary tena alain'ny devoly fanahy ary fantatrao taiza ny toerana nangalan'ny devoly fanahiny Jesosy tao any efitra Joda. Tao nge tany efitra ny fadiany Jesosy anina 7 andro tao ange nanaovan'ny devoly mbola nasahin'ny devoly segaka ny Jesosy mbola aka fanahiny Jesosy fa Jesosy efa tsara avy ny efatra any an-danitra ravana
ianao io tokony tsara afina ianao ny afahanao ho tsara afina dia ianao manolotra amin'ny fiainanao hoan'i Jesosy. Ianao aza simbainy olona amin'izany ny sainao dia hivavaka foana ve nareo aborne be nareo tena tsisy atao fa tsy mivavaka mba karakaraoko koa ny vatana mba jereo ny fiainana zay ry havana miafina ambany elatra ny tsy toa isanandro zay manao fandahana isanandro zay mivavaka sy mitarika ny olona hivavaka satria mila miafina zay atao amin'ity tany efitra Joda ity tany efitra ity zao tontolo izao ity tany efitra ny fadianina Jesosy tao amin'ny tany Joda tao any efitra Joda satria naniny tsisy ninona tiany Jesosy nohanina tao tsisy mety amin'ny Jesosy eo ary tsy mahate onina koa io tany io ary Jesosy tsy mba tamana teo fa natamana ny Jesosy teo satria teo ny fanatrehan'Andriamanitra ny mahatonga anao raha mbola tian'izao tontolo zao ty anao raha mbola tianao ty tany efitra ity mbola tsara mpanahy ianao zay ny olona rehefa mahita tena aram-bato ferangata izao tontolo zao ty rovina ny aly eto aleloia manomboka ara-panahy ianao zay fa raha ianao mihitsy le hiteny rovina vao antitra ahitanao fifaliana foana ahitanao mahafinaritra anao mihitsy ty zao tontolo zao ty ka afonao hatramin'ny fotoana ivavahana fa lasa ianao mandeha amin'izao tontolo zao fa fiainana zava-mahafinaritra eto mbola tsy ao ianao zay fa rehefa ianao no ty midimidy ao an-trano zay mivavaka nataonao amin'io mifandray amin'Andriamanitra liana amin'ny toriteny liana amin'ny famakiana baiboly makakoain kely zay ianao dia mamaky baiboly dia mivavaka tsy hitanao koa zavatra miseho any ivelany any efa manomboka ara-panahy ianao zay ary ny olona ohatr'ireny azo etretinareo hoe olona dalana amin'ny tokamonina na manary-tena fa mahita fifaliana na dia ao amin'ny toromasony ary izy iny na dia ao amin'ny toromasony ary izy iny aleloia dia mahita Jehovah-Andriamanitra eo an'ilao hozy izy Davida hoe raha mahatsaranao ao ampandriko dia mieritreritra anao fahambinana efa namonjy ahy ianao ary eo ambanin'ny aliko ny elatra ao no iobiko navitany ioby ary zao tsy noanao amin'ny tany efitra ahoana le salama le voalohany teo maniry anao ny fatratra mangetaetanao ny fanahiko maniry anao ny nofoko ety amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano nefa za mangetaeta ahoana ny afahanao afaketaeta amin'ny tany mangetana tsy misy rano nefa ny amin'ny dininy fadimy izy dia tena miteny toy ny vokitsoka sy tavona avokisan'ny fanahiko ary amin'ny molotra falifaly ny dia rano ny mivavako anao satria maninona Jehovah-Andriamanitra ke tena niteny lavany amin'ny Jeremia 3:telopolo Jeremia 3:telopolo andininy fadimy amby roapolo fa ny fanahana dia ampisotroko ary ny fanahy miaosa rehetra dia ho vokisako na dia miaosa ary ozy ny olona fa miaosa ve mbola tonga any hevitra Joda manary teny iny ao ny amkisan'Andriamanitra za androany teteny aminao anomboka hita fahatsarahany ianao eto amin'ity zao tontolo zao ty satria maninona satria miaraka tsy misaraka amin'Andriamanitra le tsara sy mahafinaritra hoe tena Andriamanitra ny fa 34 any andramika izao fa tsara Jehovah za miteny anao fa misy zava-mahafinaritra ataon'Andriamanitra ngely avana tany efitra Joda ao misy zava-mahafinaritra ataon'Andriamanitra za zao vao maly fa tsy haiko raha eto raha nabavy mety nambavaka maly fa za tena miteny anareo fa tena manao zava-mahafinaritra rehefa na Jehovah za maly tena faly sy ravoravo mihitsy ny foko tena mahamaly vavaka ngely avan'Andriamanitra misy olona tena anaty problème dia mitady an'Andriamanitra dia mitady ny herin'Andriamanitra dia inona zavatra mitranga inona ataon'Andriamanitra mamaly vavaka izy dia ampisehoany zavatra tsara aiza ianao hita zavatra tsara ao amin'ny tany efitra ao amin'Andriamanitra ihany voky Davida afaka etaeta nefa ny rano tsy misy fa taizariny nisy inona ary ny zava-nitranga satria teo Jehovah za miteny anao androany mbola betsaka amintsika eto no misalasalatsy anatin'Andriamanitra mbola betsaka amintsika eto mieritreritra fa mbola ho lavo ty fiainana ity za ve te hivavaka dia tsy afaka andeha an'izao ozy itsika te andavy te zako ve misy fetina gasy be tebe reny dia za ve dia tsy mba andeha any ka moa mandeha amin'ireny voatery ho ratsy fa ny zavatra ataonao ihany ngeny ratsy na ny tsara fa raha reny koa no fanotona amin'ny fotoana tokony hafahana mivavaka alao mivavaka revana tany efitra Joda ty alehantsika ty ary tao amin'ny toerana io tao koa nazahoany Jaona mpanao batisa aleloia tao koa nazahoany Jaona mpanao batisa olona be dehibe indrindra iaino azy satria maninona ao ny olona tena very saina ao ny olona tena very fanahy mbola velona mafy ny fiainana
ary za variana amin'ny olona fa sady mitolona fiainana mafy mbola tsy te alalan'Andriamanitra ihany. Sanatria ve dia hitododohany amin'ny fahamoiza-po, hitododohany any amin'ny fahaverezan-tsaina. Nefa na dia eo an-tany hevitra ary tsika mandalo eto, ataony hevitra jodo izao tontolo izao ty araka ny teko taminao. Fa mbola eo Jehovah Andriamanitra. Ary Andriamanitra nanaraka ny Davida tany an-tany hevitra tany. Olona firy aman'arivo no mitady azy amin'ny toerana anankiray. Davida tsy lasa lavitra fa ao anatin'io toerana io. Fa ny olona sady reraka angery avy ny Saoly nanenjika ny Davida. Reraka izy dia nampitoro tanaty lavabato. Ao anatin'io lavabato io kay Davida ampitoro-maso tsara. I Davida dia hamono ny Saoly matodra ange Davida ampitoro-maso. I Saoly ndray tsy ampitoro-maso. I Saoly manenjika dia reraka. Davida enjehana matoritory any ambony fandrina. Fa any ambony fandrina izy tsy manota ny ataony any fa matsiaro ny Jehovah Andriamanitra izy. Za teteny aminao Androany. Tahiny Jesosy ianao. Tsy maninona mandeha eto amin'izao tontolo izao ty. Teto ny nametrahan'Andriamanitra atsika. Ara-paminaniana nge ny havelomanao eto. Misy Andriamanitra andahana miaina eny amin'izao tontolo izao. Taoko velona ianao rerika. Taoko velona ianao Rodiny Maria. Fa zao io toerana io betsaka ny miala eto amin'ny adi-tsaina, matin'ny areti-po, matin'ny tension, noho ny fitaitainana sy ny fijaliana. Betsaka andratran'ny grokera marary ny fo ny fijaliana, alahelo sy ny sisa. Fa ianao fa aminanina natogavana teto. Miaraka amin'ny Jehovah Andriamanitra ianao na matorina amin'ny fo. Vao mifo Davida ny amin'ny dininy voalohany. Dia mitonga dia mitady aizy Jehovah, aizy ianao Jehovah. Efa matorina izy vita ny zavatra rehetra. Halleluia. Dia mieritreritra ny Jehovah izy. Raha matsiaro anao, matsiaro eo am-pandrina izy any amin'ny fiambelana any lefa alina be, mbola mieritreritra sy matsiaro any Jehovah ihany. Jehovah, mahafinaritra ianao any. Mahay retikitana azy volana anatinao Jehovah. Halleluia. Ary izay lavabato ny toeran'i Davida, tsy tafiditra ny maingo, tsy tafiditra ny mena rano. I Saoly ny olona tedaviny ihany tao anaty lavabato, ny saika handatsaka ny ainy. Nefa ny olona anankiray ny tediaviny io, saika hamono azy. Davida manarivo ny olona mitady azy miaraka amin'ny mpanjaka. Foko anankiray mihitsy, miampy firenena, mitady azy any an-tany hevitra. Fa hoy tenin'Andriamanitra hoe, na feliko halleluia, afeliko. Jérémie 31:25 le Salame 31:20 koa le teo so dia dinareo le Salame 31:20 teo velona fakina. Hoy tenin'Andriamanitra hoe, anafina azy eo amin'ny fiafenana eo anatrehanao ianao mba tsy hotratry ny tedi-dratsy ataon'ny olona izy. Besaka ny tedi-dratsy miainga ihany momba anao io. Everinao fa misy olona firy ihany ry havana. Te hisabotena dia nitokantranonao io azy. Misy olona ihany malahelo mahita anao miadana tokantrano. Misy olona ihany malahelo mahita anao na mividy akanjo anankiray anao, misy olona ny ngery havana. Azany mahatonga antsika andao mba hiaina an'ilay fiainantsika va. Tsika indray manangana fahavalo. Manangana fahavalo tsika. Manao teniteny mahery eo amin'ny Facebook antsika dia tsika ihany manangana fahavalo antsika. Manintsika raha mba miaina milamina ty tany hevitra teny. Mba oka izay ilay fampisehoana fiainana eo amin'ny Facebook eo. Ianao nge amin'ireny tena teneniko anao ireo olona manao zadoranao ihany nge mivoty fo amin'ny zavatra iainanao dia avy eo ianao katsahan'ny olona izay amotehana anao dia kivy ianao. Fa Jehovah Andriamanitra manafina antsika na dia tsy ho tratra ny tedi-dratsy. Ilaina nge raha na ny discrétion. Za aloha ry havana dia da tena rehefa mipetraka ty-andady vao mahitako mihitsy hoe tena ilaina ry havana ny discrétion. Ilaina le tsy mety le misehoseho io fa tena misy manara-maso ianao aloha rehefa te hiaina tsara. Rehefa te hiaina tsara ozy izy frantsay dia mila miaina miafina. Frantsay ary mahalala an'izany. Dia Davida tany teneniko anareo tsisy oeraoerana taony tany, tsisy ninona any fa izy miaina n'ilay fiainana sy fifaliana fahavokisam-panahy ao anatiny miaraka amin'ny Jehovah, miaraka aminy. Tsy hitan'ny olona io tsy hitan'ny olona io fa Davida nahita sy miaina io. Alleluia. Ho tahiny tompony antsika menavavy. Za mahatoky sy mino fa voarenao ny afatra androany. Tsy misy toerana mahafinaritra eto. Tsy misy fiainana mahafinaritra eto. Fa korotam-bato mikitotoana sy atsakatsana ary tsisy rano ary eto amin'ity zao tontolo izao. Tsisy mahafakaletaeta antsika
raha ty zao tontolo zao ty tsy mahafaka nitahitatsika fa ny natonga atsika hoe zavatra fa avokisam-panahy tsisy afaka ame an'izany afa-tsy ilay Andriamanitra fanahy dia ny feno fiderana Davida na tsy ary fifaliana Davida satria maninona na tsy ary fifaliana Davida satria teo Jehovah niaraka taminy ary ny eritrerety ny fiainan'ny Davida feno Jehovah feno an'Andriamanitra mba feno i Jesosy amin'izay io fiainanao io mahatonga amin'ny fiainanao tsy mahate olona kivy ratsy mihitsy ianao vao miposaka io masoandro io vao velona ianao hitsangana dia fahakiviany feno i Jesosy amin'izay fa ho hitanao fa hatrany amin'ny alina matory any ianao hatrany amin'ny alina fatorianao any dia atsapy ianao hoe tena Andriamanitra sambatra manana anao tsara ianao Andriamanitra lehibe ny fitiavanao. Halleluia. Ivavaka tsika rehefa aveo. Ivavaka koa misy solotena atao anatin'ny groupe izay maresy. Ivavaka tsy ivavaka na bavy Linasy na bavy Kodanila. Halleluia. Za koa ivavaka ao amin'ny tolotena fa ino hira anankiray loatsika. Raha nareo zao dia inona ny hira mety amin'izany? Atsika no hira anankiray tena mifandraika amin'izany tolotena zany. Inona ny hira tianareo alefatsika? Zay tenen'ny ranabavy aja zay misy vivant heureux, vivant caché. Alléluia. Tsara ny tompo. Milamina ianao tsisy na mpialina ary tsy misy. Mba mahafinaritra anareo hoe zany hoe misy mpialina misy olona mialina ny fiainanareo? Tsisy. Alao milamina milamina miadana be za ohatra mandeha mahafinaritra be anahy mandeha tômôbila tsara tarehy za izy dia te hijanona amin'izay foana fa zany efa ny tena zava-dehibe amiko miaina amin'izay tsy mampiova amin'ny fiainan'ny olona na hoasehoako ny olona zany tsy problème ny olona raha teo zany. Alléluia. Ianao mieritreritra hoe tian'ny olona be zao anao raha mampiseseho andreny diso ianao milamina ohatr'izao fotsiny zao anao tefa tian'ny olona foana rehefa tafian'Andriamanitra voninahitra dia tiany foana ianao. Halleluia. Ambany elatrao sy mangetaheta ny zio nareo ny anaovantsika voty androany. Inona ny tianareo? Ambany elatrao an'ny rija rasolo lehibe ve sa mangetaheta ny zio famonjena? Misy olona 10 mamaly eo zay 10 miditra voalohany eo dia ireo ny andraisantsika anao te 5 sa 7 sa iny zao beta efa niteny voalohany ray zany aloha zay ambany elatrao. Ambany elatrao alofiany lasimi. Faharoa zay ny ambany elatrao andrija. Fahatelo zay ray zay mangetaheta, 2 mangetaheta, 3 ambany elatrao, 3 mangetaheta. Mbola tsy ampy 4 ambany elatrao, 5 ambany elatrao. Raha miampy ray eo ambany elatrao io dia ambany elatrao zany satria zay no 10 ihany tsinona le izy. Raha mbola miampy ray ao aorianany nambiny tsoa makirinina dia ambany elatrao sy nampinina. Mialatsiny amin'ny toto zany ambany elatrao any rija rasolo lehibe no ataontsika ary mety tsara mihitsy tena mety tsara. Halleluia. Tena mety tsara. Halleluia. Amin'ny toriteny misaotra anareo nanolotra hira tena mety. Halleluia. Ndao ary ataontsika ary zay dia mivonimbonina ny totra vavaka ao ambadimbadika ao tahiny tompo arytsika rehetra misaotra anareo nanolotra hira ambany elatrao no hira ho ataontsika. Halleluia. Halleluia.
Satranao zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra ny amin'ny teninao fa nampahery anay tetondray anao androany. Dia deraina sy ankalazaina ny anaranao Andriamanitra Kristy. Menanao ny hajambony indrindra ilay fanomeny mpanjaka ny mpanjaka sy ny tompony tompo. Isaoranay ny anaranao lehibe ary deraina mandrakariva ny anaranao Andriamanitra. Faly izay Jehovah Andriamanitra raha totosa tetondray izao fotoana izao. Faly izay satria teo ny fanatrehanao, teo ny kasikao. Isaorana mandrakizay ny anaranao lehibe ry Andriamanitra tsara indrindra. Ho anao ny saotra, ho anao ny dera, ary ho anao ny voninahitra. Misandra tamin'ny avo indrindra raiso ny voninahitra. Da io zany teny zany Jehovah Andriamanitra, fa tsy ho verimaina, fa tsy ho verimaina ty anatinay, fa tena hoe haniry sy hamoa avy zato eny, hitondra vokatra ngezabe eo amin'ny fiainanay. Andriamanitra o, isaorana isan'andro isan'andro ianao na totosan'ny fotoana. Tsy tapaka ny fandarana ho anao ny dera, tsy tapaka ny fandarana ho anao ny haja, fa nafeninao tao ambany elatrao izao fandarana izao noho ny falebiazan'ny famindraponao sy ny voninahitra. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Anao aneny ny saotra sy ny dera ary ny voninahitra hitany tsirairay avy izay tokantrano isambatan'olona izay tonga teto ianao hamaly fitizarizana fohy fotoana teo amin'izany fanarahana an'izany fotoana izany. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Isika fitenenana anabaviliana amin'izao fotoana izao. Halleluia. Mankasitraka pasiterana amin'ny fitenenana dia hiaraka hivavaka sy dia Jehovah ray masina ray maminay indrindra. Dia tena hoe fisaorana sy fiderana ry fankalazana lehibe natolotra anao Jehovah amin'izany teninao mamy izay ampitainao ny mpanomponao izany izay tena
mamelombelona ny fanahy tokoa Jesosy ary mampijoro anay tokoa satria mandalo amin'ity tany izay tena feno faharatsiana ity izahay mody endrika ivelany hoe mahafinaritra fa fandripandrika sy olana maro no sedrany eto amin'ity tany ity Jesosy. Nalefanao teto izahay hamakivaky izany kanefa tsy hamakivaky irery fa izao no mampianatra anay hitoetra ambany elatra mandrakariva satria be ny fandrika sy fitaka Jehovah. Tena misaotra anao izay ary mila izany tokoa izay Jesosy mba anay mandrakariva amin'izao lalana diavinay izao. Mila anao izay manohana anay Jesosy, mila anao fatratra mihitsy izay mangetaentanao mandrakariva izay Jesosy, mba tsy ho very amin'izao lalana alehanay izao Jesosy, tena hoe tohany mandrakariva izay Jesosy malalo aty izahay mba mielatra mandrakariva ny fiainanay manontolo izay rehetra ataonay Jesosy, mba tsy voafitaka izay dia mihona Jesosy malala fa tsy andao anay ianao ary tsy afoy anay ianao amin'izany fangatahana sy tetapona tsiraray avy izany fa vonona trany ianao miaraka aminay ary hanampy anay mandrakariva dia misaotra Jesosy dia voninahitra sy tera dia atolotra sy averina ho anao rery amin'ny tsara indrindra. Alleluia. Amen. Alleluia. Ry Jehovah reny tsara indrindra reneno amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka dia misaotra anao tamin'ny fotoana izay azonay androany na ny hery sy ny tanjoka Jesosy malalo. Misaotra satria mbola tontosa manjara ny fotoana rehetra na tamin'ny tapany voalohany sy faharoa Jehovah malalo ka dia misaotra anao Jehovah malalo. Indreto izay tsirairay avy Jesosy malalo mbola feno tamanao tokoa izay matoa mbola mijoro reto Jehovah nandalo tany hevitra aza izay tsirairay avy reto fa mbola teo anao niaro anay Jesosy malalo. Nataonao tahaka ny Davida izay nandalo tany hevitra izay tsirairay avy Jesosy, tsy nambelanao riry ary tsy nambelanao ninjenjany mpavazana Jesosy malalo. Aokany mba fenao eo ambany hevitranao izay tsirairay avy reto Jesosy malalo, na dia maro azy ny olona izay nalaovanay, na dia maro azy ny mpavaly efa mitady any manenjika sy mitady hamono Jesosy malalo fa efognanao miaro anay, efognanao mitantana anay isanandro Jesosy malalo ka dia misaotra anao Jehovah. Misaotra tamin'ny fiarovanao anay isanandro ary na dia inona azy ny fakibiana izay eto amin'izao tontolo izao ity Jesosy, matoa izay mijoro satria mbola lehibe ny fitiavanao anay. Noho ny fitiavanao anay izay mbola mijoro Jesosy malalo. Avelao mijoro mandrakariva aza misy miverindalana izay tsirairay avy Jesosy tazomo aminao Jesosy, ampahirezona mandady olana na matany pady raha misy kivikiva reratreraka Jesosy malalo. Aoka ny fananao masina ny tsy misaraka aminay tsirairay avy tehirizo mandrakariva izay tsirairay avy Jesosy. Anoho izay mandray izany toriteny izany Jesosy, raha hitanao fa misy kivikiva reratreraka ny Jesosy ampahirezona amin'ity toriteny ity Jesosy malalo. Ome hery ny tsirairay avy ity toriteny izay barainay androany Jehovah, aoka mba entinay mamakivaky ny herinandro vaovaonay ary tsy misy mandalo ady intsony izay tsirairay avy Jesosy, fa hitondra fandresena avy aminao ary ny voninahitra anao tena tsy misaraka aminay dia voninahitra ho anao tsirairay ho anao riry any Jehovah malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka azy miravavy naravavy Linasy naravavy Kodanela tao anatin'izay vavaka mamy izay netiny amintsika teto androany izay. Tapitra ny fandarantsika, tapitra ny fiarahantsika teto androany. Ny fiarahantsika ny tapitra eto fa afaka mbola miaraka aminay ianao ao anatin'ny fianonan'ny Akiradio point radio 1 ahafahanao meny nonjapeo Akiradio dia tahiny tompontsika rehetrarehetra dia mahereza foana hatrany hatrany anao iraray farantsika amaranantsika ny fotoana. Alleluia. Anao iraray farantsika amaranantsika ny fotoana ifanaovantsika veloma ka androany ary dia teteny aminareo hoe maharetatra amin'ny farany mahereza daholo mamakivaky an'ity tany hevitry Joda ity fa Andriamanitra hiara-mandeha aminao. Fenoy Jehovah ny fiainanao, fenoy Andriamanitra ny fiainanao, fenoy an Jesosy ny fiainanao dia vitanao zany fahatsarahany zany fiainana miaraka amin'izany. Ino ary niratianareo ira mihetsiketsika be ira fiderana ifanaovantsika veloma amin'ny fifaliana, izay no ira ataontsika farany izay manoratra voalohany eo izay no ira ataontsika farany amaranantsika ity fotoana savata mahafinaritra be ity dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Amen. Iza ny anolotra ny hira ahotsanovantsika androany ary
andolotra ny hira ifanaovantsika velometo androany a zay manoratra voalohany eo a zay ny ataontsika eto a amaranantsika fotoana androany. Inona ary a no hira tianareo? Alleloia. Hira fiderana tsy hira malahelohelo ntsony a fa hira fiderana mihetsiketsika amaranantsika tanteraka ny fotoana ny voninahitran'Andriamanitra. Dia samita iny Jesosy a isika rehetra misaotra nareo lahatra ny hatramin'ny farany a ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Alleloia. Tsisy anolotra hira dia zay rehefa keto zany falifaly lalandava da ho hira ataontsika ary misaotra ny ranabavitiana nanolotra ny hira io. Alleloia. Falifaly lalandava zay ny ataontsika androany a ho voninahitran'Andriamanitra. Dia engany ho falifaly lalandava koa ianao a any amin'izay toerana rehetra alehanao a any amin'izay toerana rehetra alalovanao a amin'ity tontolo andro a androany ity. Alleloia. Mino finaritra atao ilay atsika rehetrarehetra. Falifaly lalandava. Alleloia. Dia mametraka ny valovana mandram-piona amintsika tsirairay avy a mino finaritra daholo ary a isika rehetrarehetra.
iny tompo daholo ary tsika rehetra amen.